Dia folo Mhm. mahery zany zahay efa mienina andeha tany a, dia amin'ny tranondray dia miaraka amin'ny tonton sy ny tontine sy ny kozina samihafa dia isaorana ny tompo fa hoe andeha ho any Akarimalasy. Rehefa tonga tany zahay dia hoe amboarina ny trano fiangonana zany dia tena asa piraisana atao tany maraina mandra-pahalina. Misy asa fifoazana elanelany fa asa piraisana tena be. Mitatitra, hitanao mitatitra rano avy amin'ny rano be arỳ mandeha aty, mitatitra fasika, mitatitra vato. Tena asa be natao tatitra Tamin'ny sady taona firy moa izany izay mbola tsy nisy an'io fiangonana tao amin'ny toby lehibe Karamalaza io izany tamin'izay? ny trano falafa kely, trano fiangonana falafa ataonao an'izay. Eo Mhm. zao no tiako tadiana ny daty fa rehefa mijery an'ilay boky ny olona mpanohitra ireny nareo dia tsy maintsy Mhm. nareo an'ilay izy. Aleoko somary Mhm. misy daty sao dia diso. Aha. Dia rehefa dia nirasina roviana ny fanokanana neny, mbola sisy miteny fa dia mamboarina ao trano fiangonana dia mihira dia mivavaka. Mahafinaritra maheno hoe tonga ny mpihira rehefa amin'ny efatra maraina amin'ny telo andro hoe faingana zoroa ny faneva. Ry tanora ny Jerosalema mihira eny an-tokotany any, anao tena tsy te hipetraka mihitsy ohatra hoe raha mijanona ato dia very fa izay ny olona mandalo dia lasa manaraka dia mitety tranon'olona hafa koa dia mitety tranon'olona izay dia rehefa feno dia lasa ny am-piangonana mivavaka dia avy mivavaka dia manao ny asa piraisana amin'izay. Tena nahafinaritra be. Fa rehefa vita ilay trano fiangonana zany, nandrasina ireo viana ny fanokanana neny, mbola tsy sisy miteny fanokanana neny zany. Inona ny zavatra nisy hozy ianao? Izaho natsoiny neny tao aminy. Dia eo anatrehan'ireo tontonko. Tontonko tamin'izay moa pasteur docteur be Manantsoa dia tontonko anankiefatra eo intsony f'izy koa ny talen sekoly Mona Maraina tao Sirabe, Rasolonjatovo Augustin. Dia miaraka amin'ireo tontonko ireo zany andeha tao sy ny tantinako dia hoe Ema, taiza ianao tamin'ny fanokanana mpianatra? Dia faly ery aho milaza hoe izaho tompoko tsy afaka nandeha taty fa nanao correction pré-bac sy bac. Faly teny maro. Zontany ianao tsy te tokana mpianatra hozy Jesosy fa atokana anao, tokana anao izao. Dia Madame Stefanson nanjaitra ny akanjonao dia ho atokana anao atao mpianatra. Dia misy ankizivavy anankiray koa nianatra tamin'ny CPL tany Vahindrano ka misy izay nareo roa vavy ny atokana. Tsy nety atokana koa ve io ankizivavy faharoa io sa hoe sendra tsy Dia ohatra hoe tsy teo koa izy fa tsy fantako ny antony izany. Mhm. Dia zareo vavy izany no hatokana. Tamin'izay fotoana izay angambany ianao malala. Tamin'izay fotoana izay nisy pénurie-na kofehy fotsy tao Madagasikara. Tsisy kofehy fotsy mihitsiny nandritra ny volana maromaro. Dia amin'io fotoana deo io, efa lany ny kofehy fotsiny olona nanjairina tamin'ny deo zany a, dia tsisy kofehy azo anjairana akanjoko intsony. Faly be zaho hozy ianao hoe tsy maintsy zairana ny kofehy fotsy, tsy misy kofehy fotsy. It's not my fault hoe tsy diso aho zany na tsy atao satria ny kofehy tsy misy. Dia za faly iny, sendra natadidy ny tantinako. Tantinako vadiny docteur, vadiny tontonko talen sekoly Mona Maraina niteny hoe zaho izy fa nividy kofehy bobina fotsy ambolana dia napetrako tao amin'ny valizy tao fotsiny fa tsy nikasihiko satria ataoko reserve hoe sao dia mila kofehy fotsy za. Fa ndraso izy jereko raha ao ilay izy. No jereny ny kofehy fotsy dia ao any ambany be indrindra any izay tsy nikasihiny pendant firy volana rehefa hoe atao izay. Dia hitanao izao hoe efa nomany Jesosy ny zavatranao iny ilay kofehy fotsy fa misy. Navoaka ny zero devoly za satria za zany ohatra hoe mandany sitrapon'i Jesosy. Dia nibebaka koa tamin'izay. Dia nomena Madame Stefanson ny kofehy fotsy dia vita zaitra ny akanjo mpiandry dia hatokana mpiandry za dia nandeha hatokana miandro anokanana anay. Dia gaga daholo ny olona satria ny lava no nirasana hoe atokana. Lasa hoe Ema indray hono ny atokana. Dia sasany ha Ema atokana? Andeha haka akanjona mpiandry andeha hiaraka any amin'ny Ema. Izay mahalala anazy zany no tsy nieritreritra hoe hanampy. Lasa nindray akanjo daholo indray dia niverina nandeha tany am-piangonana dia vita soamantsara ny fanokana dia dina indray ny teneniko izy anao tamin'io, za tsy hanambady pastera. Indrindra raha pastera omeny ny lava, za tsy mba te hanambady pastera zany fa Jesosy efa ampy ity mpiandry ity. Efa ampy ny mpiandry dia hanompo anao, hanao ny sitraponao fa za tsy hanambady pastera. Dia lasa za nandeha tany Ambatofinandrano niverina nianatra zany, nanommy fianarana tany.
Dia tamin'ny fianarana tany zany nisy niteneniko teo nanao internship dia nisy namango-miasa zahay. Satria ny questionnaire-nay misy hoe manao question-mbiasa zany dia nitondrana tany ny pasteur dia zahay nandeha tany a ny rano ety amin'ny tongotranay tsy mbola any amin'ny ranjo fa ety amin'ny tongotra ety zany rano ny tana zany rehefa zahay niverina aty ambany ny tratranay ety ny rano ay nisy rano nisy orana zany a dia nisonitra be ny rano za rery ny vehivavy fa lehilahy daholo miaraka amiko amin'izany hoe pasteur sy ny katekista sy ny mpianatra ny ohatran'izay natahotra indray tompoko hoe ataoko ahoana hita n'ity rano ity aseho eto Jesosy fa ny teninao amin'isa manao hoe na dia mety ny rano ohatranareo dia tsy hanafitra anareo izy dia inona atao tsinjerina verimbera nay amin'io miandro amin'ny folo alina zany amin'ny folo alina zay mandeha mody mandeha tongotra lampe de poche kely iny dia misaotra ny tompo fa tafitan'iny dia mahatsapa misy ny fitiavan'ny tompo zany dia rehefa tonga tany amin'ny tranoko dia nipetraka tao moa zany dia raha pitson'iny za mandeha ao an-dakozia mahandro dia ny lakozia sy ny tranoko zany angamba ny 2 metra fotsiny elanelany dia avy ny an-dakozia zany dia mitondra ny sakafo ho any an-trano nisy varatra ny poka tena 3 cm fotsiny elanelako sy ilay varatra ilay varatra paozina kola ngeza be misy sanga mena be hitako teo mihitsy tena Jesosy eo ny antony Jesosy dia nirava ilay izy dia niditra tao an-tranoko nandohalika amin'izay ny fako hoe saika maty ny varatra za misaotra anao Jesosy saika maty ny varatra za dia ay ry pasteur efa mahafantatra hoe za handatsahan'ilay ombiasa varatra satria sahy nandeha tany amin'azy tany nanao ireny interview ireny dia ry pasteur tsy niteny tamiko mihitsy isan'izao fa miandry zareo hoe ho mahanao an'izay tokoa ve olombiasa sa tsy nanao dia hitany zareo iny varatra latsaka tamin'ny tranoko teo iny dia rehefa pitson'iny dia tonga ilay ombiasa misalaka menany sy ny olona miaraka aminy nijery hoe tsy maty za zay zavatra nisy koa zay nizarako tamin'ny docteur Asiverimareto zay dia ohatran'ny soratany any amin'ny teziny any amin'ny bokiny any araka ny filazany dia misaotra ny tompo fa zay mampitombo ny conversion zany ary fisiany zavatra ohatran'izany tsy mampiematra fa mampitombo hoe Jesosy tokoa miaraka amiko rehefa Andriamanitra miaraka aminao dia tsisy mahakasika anao zay dia izay ny zavatra nisy tany amin'ny stage zay ataoko dia vita soamantsara ny stage dia misaotra ny tompo dia miverina tany Ambatofinandrana nanao ny fianarana sy tamin'izany fotoana izany za nitendreny zareo taleny collège luterana Ambatofinandrana anisan'ny fitsapana daholo zany ahitana izany hoe manakory izany vehivavy teolojiana izany hoe azo anakinana zavatra sy havita dia nanao taleny collège tao raha drizany zatao nitombo ny sekoly tamin'izaho tao mahazo ankizy maditra be avy any amin'ny CEG fa dia misy fahagagana ataon'ny tompo foana lava be raha zarainy eto daholo zay fa dia ny ankizy maditra indrindra avy any amin'ny CEG entina mibavaka isan'andro iresahana isan'andro nampitomany ana ranomaso firy dia nahazo hafatra tamin'ny lava tamin'izay hoe hitan'Andriamanitra io ranomasonao latsaka io nangonina voango ireo dia hitany io dia matokisa maherezy ohatran'izany dia lasa ireny ankizy maditra be ireny lasa hendry be rehefa avy eo anaovan'i Jesosy fahagagana ireny ankizy mitoratoraka anao an-dakilasy ireny lasa miaro anahy ny ankizy hafa manatitra anahy misy any amin'ny kilasy mandroko rehefa mirava miaro anahy lasa tena novan'i Jesosy mihitsy hoe 180 degré ny fony zareo ho an'ny tompo Tale zany ianao no nampianatra tamin'io. sady tale zany nampianatra satria izay zavatra haiko zany dia ampianariko mba tsy hitadiavana olona ino moa filazana ireny ilay olona manampy ireny satria vola sekoly zay dia nampianatra za ka ilay sekoly maternelle ka hatrany amin'ny 3e dia rehefa natao ny BEPC dia ny mpianatra maditra ireny afaka daholo dia tena faly be misaotra ny tompo dia zareo koa tena faly dia ohatra hoe voninahitry ny tompo zany fa ny olona maditra avy any amin'ny CEG rehefa tonga tany aminay lasa olom-baovao ny fiasan'ny fanahy masina sy ny fampianarana sotra masina sy ny dinidinika atao amin'ny zareo tamin'ny voalohany aho zany rehefa mivavaka amin'ny zareo dia tezitra miteny amin'ny Jesosy hoe ovay ireo ankizy ireo Jesosy ianao nitondra anahy aty ho tale rehefa ireo ankizy ireo maditra ovay ireo ankizy ireo ovay ireo ankizy ireo Jesosy inona no tenenin'i Jesosy tamiko ianao Emmanuel mila miova
Raha miova anao dia miova reo ankizy reo. Satria zany ny toetrako mitsaratsara ry zareo, mijery ny côté négatif rehetra. Rehefa Jesosy ianao mila miova, dia za zay indray ianao ampahirato masom-panahyiko, ahitako zava-mahakaka ny lalanao. Dia lasa nanao counseling ireny ankizy ireny dia nafantarina hoe inona ny antony mampandihitra an zareo. Mm, Tokony fantarina zany ny antony fa tsy tsaraina fotsiny ilay olona. mm, Tena zany niova dia niova tokoa ry zareo dia isoroko ny tompo izay fa lesona hafa ny anarako tany ambady finandrano. wow. Tena mankasitraka indrindra mizara fa mihoatra lavitra noho ny eritreretiko ny zava-tsoa voaraiko amin'izao fampizarantsika zao ary mino aho fa andray mihoatra lavitra noho izany koa izay mpieno sy mpanaraka antsika. Nandalovantsika ny fahazazana, ny fahatanorana moa izany izay le nampianatra izay. Yeah. Hmm? Mbola Le liana be mihitsy aho henony toy. dia ny fahediavina zany ilay nandehanako taty. Ka avy teo zany dia tany avy teo amin'ny SPL dia zahay zany navita ny fianarana zona pastoral, diplôme pastoral, fa Mhm, tsy nomenanay zay satria zahay hanohy fianarana any amin'ny Vory Avaratra. Dia nanohy ny fianarana tamin'ny SPL nanao ny baccalauréat en théologie. mhm, Rehefa nanao baccalauréat en théologie tao dia tany Ambatondrandrana zany misy zareo ny andraikitra ny biblioteka. mhm. Dia zany ny andraikitra ny biblioteka tao. Tonga tany amin'ny tonga tany Vory Avaratra STL za dia bibliotekaire koa nanampy ny bibliotekaire niara-niasa tao. Dia Taorian'le nianatra zany dia nandeha nampianatra aloha izay vao nanohy an'le tany amin'ny STL sa aiza ho aiza ilay fitohizan'le tantara? voavita ny tao Ambatondrandrana sady tale zany ny mpampianatra ny mpianatra. Ay, sady nianatra zany no Nianatra nanao izy an'le tale. nianatra Aha, CPL. aha. Tamin'izany nisy fotoana izay nampitomany anao anatin'ny examen koa satria tsy mana fotoana firy ianarana za. Lazaiko anao fa za teny Ambatondrandrana angamba ny adiny telo fotsiny natoriako pendant 3 ans. Adiny telo satria sady mianatra manao préparation no mbola manao mpianatra koa ny fiangonana no mpampianatra sekoly raty koa tamin'izany lehibe ny mpampianatra sekoly lahady no any amin'ny sekoly raty teo no fianarana. Dia rehefa manao examen anay tao amin'ny SPL, mena sujet d'examen, mandritra ny adiny iray, tena vidy ny lohako. Tsy fantako hoe inona moa zavatra tenena amin'ity, inona moa tenena amin'ity, dia mitomany aho mivavaka. Dia ny ankizy mahavita dia mandeha, ny ankizy mpianatra pasoa dia mijery anahy dia mimehy anahy hoe ha, voata ilay eo fa tsy mahay an'ilay sujet, tsy mahay hoe inona no atao. Dia mitomany aho Jesosy eo, ianao no afa-baraka raha za tsy mahay eto, satria ianao mampanao anazy zavatra rehetra, ianao no mitondra anahy ity, ohatran'izany mivavaka nataoko, tena ohatra hoe akaiky koa Jesosy aho hoe ianao anie, tsy izaho mihitsy fa ianao sy ny anaranao. Indrindra moa izay ianao, adiny iray fotsiny sisa na atsasakadiny, misokatra ny saiko dia tena midina miditra ohatran'ny rano tete io ny hevitra rehetra. Zany nasoratra be da be lavitra ny ankizy nanao pendant 3 heures zany efa adiny iray fotsiny nanoratako na ohatran'izany. Dia gaga ny ankizy, manina ary mama mahazonao tsara foana ny ankizy farany eo. Andriamanitra tena nanao, iaho no misy Andriamanitra io tena misy ary tena miaraka amintsika, tena marina ilay anarany hoe Emmanuel. Mm. Ka Andriamanitra amintsika, ny anarako koa moa Ema dia faly hoe mifanavaka amin'ny anaran'i Jesosy zany aho dia tena azo antoka sy sarasarana mihitsy ny fisiany. Fa isika zany mety hoe tsy te hino fa minory tompoko izay hitanao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ia, zay zany ny amin'iny dia tonga dia manohy zany grande vacance iny dia tonga dia manohy any amin'ny STL nianatra nanao baccalauréat en théologie. Mm. Mm. Rehefa nianatra teo dia nanohy niasa amin'ny biblioteka dia nandeha tsara ny fianarana teo, inona tsy zavatra azoko tenenina fa tsy. Zany hoe sady nianatra koa zany no miandraikitra ny biblioteka tamin'io. Ia, mpianatra mpanampy zany ny anaranay amin'izany. Ah, Mpianatra mpanampy ny bibliotekaire. Ia. ah, ah. Dia Docteur le asa mahatale zany efa ny farana tamin'io ia, tamin'io fotoana io. farany. Mm. Ny farany. Ry Mm. docteur Perrine mpampianatra anay tao tamin'izany. Docteur Vigaine, docteur Jacobsen, dia izy koa moa le malagasy nampianatra ireo. Pasteur
Gabriel. Io ny anarany tsy tadidiko, ny fona fa tsy tadidiko. Tsy tadidiko. Mhm. Ia, Fa dia mbola pasteur lehilahy daholo moa izany mazava ho azy tamin'izay no mpampianatra tao amin'ny STL. mianatra ny atao lehilahy daholo tsisy vehivavy. Mhm. Dia rehefa vita ny fianarana tao no nandehanako tany Danemark izay exchange student. Za Mm. zany sy pasteur izy tsy student fa lehibe sekoly alahady. Pasteur izy moa ny anarany. Manomboka amin'ny teny ianarana izay. Tsy tadidiko fa zahay mianadahy zany no nandeha nianatra tany Danemark pendant 9 mois nandehananay tany. Mhm. Dia nisy partage lazaiko indray zany tany Danemark. Mhm. Ranonao Efa mbola tamin'ny fahalehibiazana moa io teo hozy ianao? fahalehibiazana zao ohatra tamin'ny 1988 zahay no navita ny fianarana tao amin'ny Mbati Finandrana, teo amin'ny STL Mhm. 1988 dia nandeha tany a Danemark za tamin'izay. Dia tany a 89 88 farapariny amin'ilay volana onga ambiny dia avy eo tany 89 matrapavolana May taona année scolaire iray amin'ny zareo zany miditra summer anao dia mahavita amin'ny printemps rehefa farana printemps miditra summer indray. Mhm. Dia tany za narary mafy. Tena tsy mbola narary ohatran'izany izay nahaolana anahy. Dia niantsona anay noanoana. Hitanao ny ambulance zany niantsona ambulance tonga ana amin'ny hôpitaly. Dia nentina tany amin'ny hôpitaly. Dia nijereny dokotera rehetra ny zavatra rehetra dia marary mafy tsy olona ty. Raha tara kely ianao dia efa maty izay. Mila atao opération anao rapitso. Aty amin'ny kiboko aty zany. Dia tsy mahazo mihinana zao, tsy mahazo manao zao amin'ity alina ty fa miomana tsara anao ny opération rapitso. Dia nangataka za tamin'ny Danois Mission Society zany DMS izay nikarakara anay tondra anay tany nangataka hoe mba homeo téléphone international ahafahako miantso ny familiako zany tamin'izay. Dia nataony zareo ny connexion dia niantso ny ray aman-dreniko za amin'ny andro alina any Madagasikara, any Danemark fa maraina any Madagasikara. Mhm. Dia nifavaka ho anahy ny ray aman-dreniko nametraka tanana tamiko amin'ny telefona. Eo ny lesona azoko koa zany. Hoe ay zany ny prière à distance zany azo atao tsara fa tsy indrindra mampianatra fa tsy eo ilay olona zay vao miasa ilay izy. Fa na tsy eo anao Jesosy any amin'ilay olona sady eo aminao dia miasa ilay izy. Dia nivavaka ho anahy zareo ny tonton koa tamin'izay mipetraka tany Suisse dia niantsony zareo koa za dia nivavaka ho anahy koa zareo. Dia natory tsara sa. Fa nisy fahagagana hitako indray. Zaho matory io zany tsy fantako na mihiratra ny masoko na tsy mihiratra. Fa iza ny hitako izy ianao nanao opération anahy Jesosy. Dia izy ny manao bandage ny kiboko, hitako mihitsy mazava zao tena ohatra hoe zavatra réel. Asa 10 metatra angamba ny bandage nataony tamin'ny kiboko tao hitako mora zao. Dia misy anjely zany zareo ohatra nurse manao akanjo fotsy zao izy rehetra dia manao saron-doha fotsy ireny nurse ireny, anjely miaraka amin'ny Jesosy manodidina anahy teo. Dia zay ny zavatra hitako dia avy eo zareo tsy hitako amin'izay. Dia natory tsara za. Rehefa tonga ny maraina, tonga avy any ny infirmiera hijery anazy, ratsy be ny zavatra rehetra marina, ny température, inona sina moa jereny zareo, ireny izy rehetra nijereny zareo tamiko marina tena ratsy be daholo. Rehefa niverina izy ny maraina iny, tsara be daholo zavatra rehetra, ohatra hoe tsy mila didiana intsony za, araka ny zavatra hitany taminahy iny zany. Dia nihazakazaka izy nandeha niantso ny chirurgien docteur be ireny hoe hanao opération anahy dia tonga ny dokotera dia nijery dia tsisy intsony sisa ny kibonao, afaka mandeha mody ianao sisa. Wow. Aga zareo fihinana zavatra nisy tamin'ny alina dia niteneniko tamin zareo hoe Jesosy no nanao opération anahy dia izy nanao bandage be amin'ny kiboko fa tsisy bandage ny kiboko rehefa zany fo maraina. Tsy hitako teo ilay bandage. Zay no ataoko hoe fahitana izay tsy fantako hoe fahitana hitako nofy ve sa efa antsoiko hoe vision zany fa dia tena hitanao réel zany mihitsy ny fahitanao io Jesosy
manodina bandazy be dia be, dia ireo ny olona niaraka tamin'ny taony nitsavana. Wow. Tena mankasitraka anao ny fizarana an'izay fa za moa mamerimberina foana zany amin'ilay toe-tsaina generasiona voazanaky ny siansa ny sainay ankehitriny a. Mhm, Sarotra aminay ny mino zavatra ohatran'izany fa tsy nampoizy koa tamin'ny taona lasa tany a Fransa. Nisy mhm, ramatoa mpiandry anankiray koa nizara tamiko, malagasy koa izy. Tena mhm, hoe hatao opération, efa natao ny analizy rehetrarehetra, efa natao koa ny vavaka rehetrarehetra dia hoe tsy maintsy miditra amin'ny opération ihany a. Dia tao mhm, anatin'ny fanaovana opération efa nampidirina tany amin'ny vatany tany zany le caméra mhm, hijerena an'ilay opération atao amin'ny fony. mhm. Dia najanona ilay opération fa salama tsara daholo indray hoe ny rehetrarehetra rehefa tena hoe ny vavaka ohatran'izany. Ka tena namafisako izany hoe tena mbola mitohy kay ny asan'i Jesosy ohatran'izany amin'izay mino azy a. Na dia hoe be dia be aza ankehitriny no mandraborabo hoe resaka fotsiny tsy misy intsony izany fa zavatra resahana foana. Dia mankasitraka fa ny tantaranao tsy natao ampaherin'ny vehivavy fotsiny, izay koa moa izany ny antsoin'i Jesosy mahadokotera ny fanahinao a. Fa tena hoe fijoroana vavolombelona, fandraisana mivantana, ah, fahasoavana sy fahagagana tsy takatra ny saina ohatran'izany dia mankasitraka indrindra mizara. Liana be foana any amin'ny tohiny. Misaotra ny tompo izany fa izy miasa dia tsy misy mahasakana. Izay no azoko tenena. Za tsy nananteny hoe hakisan'izany zavatra rehetrarehetra izany, fa dia ny fitazomana amin'i Jesosy. Izay ny tokony hoe mipetraka ao tongotra an'i Jesosy maraina, atoandro, hariva. Tsy mba mahafantatra zavatra hafa afa-tsy baiboly aza. Izay. Raha misy manao question, aty zany misy manao trivia reny, le jeu misy fanontaniana be samihafa reny. Tsy mahay mihitsy aho satria tsy zavatra fantako ivelan'ny baiboly. Indraindray mey zany a, dia ka izay no zahako, inona ny amenasana amin'izany. Misy ny olona menatra, latabatrinao to tsy manisy na marina nareo ohatran'izany. Izay izay fa Ie. ny sasany mahay mamaly ka. Ia, Tena misaotra fanetrentena fa hitako hoe zavatra lehibe tsara ianarana koa izay fa betsaka moa ny olona indrindra fa olona doctorat en théologie ohatra anareo a. Mieritreritra izany izy hoe rehefa docteur en théologie natsony Jesosy ho dokoterany fanahy dia mieritreritra koa fa mahay ny zavatra rehetra. Dia misy koa ny olona manana mari-pahaizana amin'ny zavatra hafa koa dia mieritreritra koa izy fa mahay ny rehetrarehetra hatramin'ny baiboly koa. Dia tena hoe hitako zava-dehibe koa ny fizarana an'izay hoe misy sehatra tena voafehinao a, amin'iny sehatra kely iny koa ara, fa tsy voatery ahavoafehy ny zavatra rehetrarehetra na hanimbazimbana izay tsy eo amin'ny sehatra misy anao dia tena sady fanetretena hita mihitsy hoe pasteur mitory filazantsara, mitory fanetretena, mitory ny voninahitran'Andriamanitra anao ka dia tena mankasitraka fa mihoatra lavitra ny zavatra eritreretin'ny saina, mihoatra lavitra ny zavatra kendrena eto amin'ny pejy mihitsy ny fizarana izay ataonao. Ka tamin'izany rehetra izany a dia tsy nieritreritra hoe pastora. Mm. Fa ny olona izany tany Madagasikara efa miantso anao pastora ilay za. Izay tsy niteneniko, miverina kely. Za Mm. 14 ans ilay vita confirmation zany. Efa nipetraka tany ambanivohitra niaraka amin'ny ray aman-dreninay. Ambanivohitra izany hoe circonscription zany ilay izy fa tsy province. Misy tanàna maromaro mitambatra dia ny dadako no lehiben'ny hôpitaly tamin'izay fotoana izay. Dia rehefa zahay nipetraka tany a dia mazoto miangona. Ao an-trano dia efa niteneniko tao fitezana manao Bible study isan'andro anay. Dia izay teny vakiana rapisolahady sy ny teny hotoriana amin'ny rapisolahady, ny loterana fa misy perikopa reny. Dia Mm. dada iray zany efa mizara ny aminay ao an-trano dia efa fantatra hoe ity zany ny testamenta taloha, ity ny epistily, ity ny filazantsara, ity ny teny toriana isaky ny lahady efa fantatra mialoha sabosy na zomana ohatran'izany. Tamin'io alahady io tsy tonga ny pastora fa marary. Alahady fandraisana efa eo fiangonana feno. Dia ozy ny katekista hoe satria ny pastora tsy tonga dia sady tsy misy fandraisana tsika androany no tsy misy toriteny fa dia manao rakitra fotsiny dia mody. Wow. Zany nefa zany zazakely 14 ans avy natao confirmation tany avory avaratra Fianarantsoa. Nitsangana reo tompoko za, na za gaga mbola mieritreritra an'izay zao. Ny dadako manao inona ny ataonao mipetraha? Tsy nety afa nitsangana. Tsangana dia niteny hoe ny pastora tsy eto fa ny fanahy masina eto, Jesosy eto, Andriamanitra iray eto. Noho izany tsy moa zany tsika fa tsy maintsy manao fitaovam-pivavahana feno.
dia gaga zareo. Kiona ny ataonao zaho hoe toriteny. Dia nisy fampandraisana koa rehefa avy eo zany nampandray ny katekisa sy izay mpianatra sy anona teny satria zao hoe asa fiangonan'Andriamanitra ty fa tsy fiangonan'ny pastera. Mm. Izany dia ataontsika ny asan'Andriamanitra Jesosy eto ny teny anay izay nivondrona telo minarako teo afovoany aho. Dia ataontsika izay minaran'i Jesosy. Dia nandeha tompoko izany toriteny ireny mipilipitra avo be mipilipitra tamin'izay. Zaza kely iny mitsangana teny vao nijery ny olona rehetra dia iny no tonga dia ao saiko hoe ity ilay ataon'i Jesosy hoe be ny vokatra fa mpiasa ny fitsy. Dia teo aho izany dia nanao hoe izaho maniry hanao pastera. Raha izay no tianao Jesosy dia izaho hanao pastera satria ny olona mangetaheta mitady ny famonjena. Dia nitoriteny za tsy tadidiko izay teny nitoriako aloha tamin'izay fa angamba efa nalaina avy amin'ilay zavatra teneniny dadanay isan'andro ireny. Fa dia gaga ny olona dia nanao hatramin'izay zany aho dia natsoina olo hoe pasteurema. Pour ça 14 ans dia ny olona miasa pasteurema pasteurema dia ny quelqu'un moa izay amin'izany mbola tsy mianatra pastora zany mihitsy fa mbola classe de firème ilay za 14 ans classe de sixième atao tamin'izany. Tafara ve zany sa talohan'ny lena anaty rakitra? Tafarany lena anaty rakitra. Ia, Ah. lena anaty rakitra tena nampiovanana ohatran'izay. Mhm. Nandalo Ah. somary kora gaga fanahy masina izy izy nampisangana anao iny fa tsy ianao mihitsy. Tsy ianao aloha tsy nety nitady rakitra tany Voalohatra Fianarantsoa. Mhm. Ohatra hoe ny confirmen'Andriamanitra tamiko izany ilay vady nataoko tany amin'ny Fianarantsoa iah Jesosy tsy menatra intsony aho fa Mm. dia tena nitsangana. Izay zany entre parenthèse sy voateniko teo taloha fa izay zavatra nisy. Dia aiza moa isika izany izao? Efa tany amin'ilay fahalehibiazana Tany amin'ny miseho ilay Danemarka. fandidiana mahagaga tsy takatry ny saina. Tany Danemarka zany tsika zao dia salama tsara, vita tsara ny tany dia nandeha nody any Madagasikara dia efa nody tany dia nifidinitsareo ho directeur'ny ino izany librairie teo amin'ny Sarta, lehiben'ny librairie teo za dia nitendren'izareo coordinateurny librairie rehetra amin'ny SIPLR Madagasikara. Dia Biblioteka zany ilay librairie tianao tenenina fangaro ihany moa io amin'ny frantsay sy ny anglisy fa miezaka manamafy ihany aho ho an'izay mpanaraka antsika. ia Mhm. lehiben'ny biblioteka teo amin'ny Sarta dia Mhm. sady coordinateur, tsy haiko ny dikany coordinateur. Izany Mpandrindra hoe angamba. ia zany mandrindra ny biblioteka amin'ny SIPL rehetra. Mhm. Dia pasteur Jacobsen ny vadiny raha niasa tamiko tamin'izany. Izy moa fa tsy eo intsony fa hipetraka teo izy tamin'izay dia zareo nitondrana zahay telo miaraka mandeha. Nandeha zay tany SIPL Pisa any Toliara, nandeha zay tamin'ny SIPL tany Vangaindrano, nandeha zahay tamin'ny SIPL tany Atsimo Evoky ny tsy nandehananay tany Majunga dia ia Atsimo Evoky sy ny tsy nandehananay tamin'izay fotoana izay tsy fantako ny antony aloha. Nefa teo akaiky kely teo. Ireo no nandehananay. Mhm. Miala tsiny aho fa Tena tsy misy tsiny tompoko ankasitrahana indrindra ary le fizarana ataonao fa izay no teneniko hoe manome mihoatra lavitra noho izay eritreretina foana rehefa ny fanahy masina no mitarika dia tohizantsika hiverina. foana. Verina. Mm. Allô? Mhm. Ah,